Le marathon international de Tana andian'ny fa 8 zany a karakaraha ny ohatra etsantao Antananarivo amin'ny titony ity dia amin'ny 20 oktobra no anaovantsika azy araky ny mahazatra tamin'ny marathon international de Tana hatramin'izay a miainga eo Analakely a miverina eo Analakely miova tanteraka nefa ny parcours satria manantena izahay fa manantena sy miezaka izahay fa hietsara hatrany ny performance andreo atleta malagasy ka entina hanampian'izy ireo no nanovana an'ilay parcours lasa io vaovao io mba tsy ilay parcours hatramin'izay hatramin'ny 1997 foana no ampiasaina. Ny partenaire institutionnel miaraka amin'ny marathon international de Tana zany amin'ny titony ity eo ny commune urbaine Antananarivo izay manome ny autorisation rehetra ahafahana mikarakara ny hetsika eto Antananarivo eo ihany koa ny ministère en jeunesse et sport izay efa miara-miasa foana ny marathon international de Tana amin'ny alalan'ny fédération malagasy ny athlétisme. Mikasika manokana ny ministère ny tourisme sy ministère ny environnement izay nanatrika antsika teto androany dia misy hetsika hitako hoe ezahanay avohitra ihany koa zany eo ny journée verte sans circulation izay anetanana be dia be antsika mpitondra fiara eto Antananarivo sy eraky Madagascar misy moa ny décret izay efa nivoaka mikasika io journée verte sans circulation io mbola isy ny communication verbale amin'ny resaka application an'ilay izy sy ny organisation amin'ny atao eto Antananarivo ny antony fotsiny dia manentana ny olona eto Madagascar zany ny mponina Antananarivo mba tsy hitondra fiara ny androny io azakazaky ny marathon international de Tana io satria io no entintsika ankalazaina an'izay journée verte sans circulation izany dia noho ny antony fitsinjovantsika ny tontolo iainantsika ho an'ireo taranaka faramandimby fa ihany koa fitsinjovantsika andreo atleta malagasy satria ny marathon international de Tana irery no coursena 4295 km manodidina Antananarivo tsy resaka 10 na 10 na 12 km fa resaka 240 km no atao ka ifanampy sy ifanometana ny isika rehetra amin'ny andro io. Eo ihany koa nefa ny ministère ny tourisme dia manampy amin'ny promotion an'ny tourisme sportif eto Madagascar zany hoe Madagascar tsy vitany ahafahan'ny olona zany miditra eto Madagascar misy karazana hetsika atao anisan'izany marathon international de Tana fantatritsika fa be dia be ny malagasy mamonjy marathon eraky izao tontolo izao ny raritsika dia mba hisy ihany koa ny mpizahatany vahiny maro be ho avy hanatrika ny marathon international eto Madagascar.